Zay ny amin'iny famezaka manatsara ny asany kosa zareo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy izay tarihina Andriamatoa Ratsiraka Roland tsy maintsy miara-miasa akaiky anefa ny ministera sy ny commune Antananarivo renivohitra entina ikojakojana ny fotodrafitrasa. Nampiakarina 20 miliara ariary ny vola anatsarana ny lalana Antananarivo. Nisy ny vola 10 miliara ariary fanampiana vaonivoaka araka ny tatitra nataon'ny ministra ny asa vaventy Ratsiraka Roland. Ka anisany tafiditra ao anatin'ny fanamboarana ireo lalana tena betsaka mpampiasa kanefa misy ny fahasimbana. Anome baiko ny filoham-pirenena anome vola 10 milliards en plus. Zay 10 milliards d'ariary zany ho an'ny Antananarivo antsika miteny zao 67 hectares andravoangy ty anatiny 67 hectares miampy ny Mbandi makany Tsimbazaza dia amin'ny tiky rehetra reny koa mboariny lavaka. Zay 10 milliards zay dia vola be miampy ny 10 milliards efa napetrakantsika talohan'izay dia azontsika lazaina zany 20 milliards d'ariary ho Antananarivo. Mikasika manokana ny lalana Andravoangy dia ao anatiny iray volana no anamboarana izany araka ny nambaran'ny ministra. Miazakazaka koa ny oranandro isanandro dia miazakazaka ny fasivan'ilay lalana. Dia eo zany tsisy zavatra hafa akoatra ny canalisation tsentsina ny tena mahatonga an'ilay izy ary amin'ny fanorenana trano sy tokotany ambony canalisation. Tsisy oranandro dia eo amin'ny amoa efa vita. Miantsony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba hanao ezaka betsaka kokoa amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano eto an-drenivohitra. Mety hisy ihany koa araka ny nambaran'ny ministra ny asa vaventy ny ezaka fanentanana ny olona tsy hanary fako amin'ny tatatra ary ambana izany mba tsy hasimba sy hampateza ny lalana.